tsy mazava amin'ireo mpampiasan'ny toeram-piantsonana na ny parking tsony moa zany amin'izao fotoana izao ny manavaka ny commune Antananarivo renivohitra sy ny Easy Park amin'ny fitantanana ny parking satria raha ny zava-miseho tsy tsara lalàna etsy dia misy ny fifanitsahana andraikitra izay mety hiteraka fifanilànana eo amin'ny samy mpampiasa itony antsoina hoe parking itony. Andrasantsika moa ny fanazavana avy amin'ny tompona andraikitra eo amin'ny commune Antananarivo renivohitra izay hitondra fanazavana zany momba ity fifanitsahana andraikitra eo amin'ny Easy Park sy ny commune Antananarivo renivohitra ity. Iresaka ny zava-mitranga toy ny Ambalavelona kosa sika ao anatin'ity vaovao manaraka ity amin'ny ankapobeny dia saika ao anatin'ny lakilasy hatrany no isehon'ny Ambalavelona. Ny minisitra Andriamatoa Paul Rabara nefa dia nanambara fa tsy voa izao ny tranga tahaka ity ny Ambalavelona zany no miseho fa mateto tranga ity ary saika amin'ny faritra rehetra manerana Madagasikara no isehon'izany. Efa nisy ny hetsika nataony avy eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ijerena akaiky mahakasika ny Ambalavelona izay miseho matetika amin'ny faritra maro eto amintsika. Isany voaresaka tetsy amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena mantsy izany ny maraina teo. Ny kahany Ambalavelona dia sotra zavatra efa mpiseho isan-taona fotoana ohatran'izao ny isehoany ary fantatra manodididina ny vehivavy ny tena tratra ny vehivavy tanora io misy isan-taona. Efa nanao hetsika anankiray tsika ny herintaona amin'ny fitoam-pivavahana iarahana amin'ireo finoan-dehibe ny kifatra anaty VFKM ahafahana traiter Ambalavelona. Efa iny zany ny position ny ministera amin'ny fiteraterana azy ary dia aparitaka any atrany fotony izany position zany. Efa nanome tanana koa ministera ny fahasalamana any amin'ny hoe alao jerevana ihany ilay izy sao dia misy areti-tsaina mifangaro dia amin'ny fanjakanatsika dia andraisina ihany koa zay fisosikevitra ny ministera ny fahasalamana azy fa mariako fotsiny any amin'ny faritra Ambalavelona misy tsy misy dokotera, misy dokotera fa tsy mahay mitraiter areti-tsaina tiako resahana dia tretso zany aloha dia maka fanapa-kevitra ministera hoe rehefa misy Ambalavelona dia akatona vetivety aloha sekoly na akatona vetivety il tsy mianatra ilay ankizy eo amin'ilay sekoly mba ahafahana anatin'ny salle de classe na le klasy anankiray mba ahafahana mitraiter anazy. Tsy midika akory fa akatona ny trano fianarana dia tsy mianatra ny mpianatra na koa tsy misy ny fanadina-mpanjakana fa mizotra araka ny tokony izy izany rehetra izany na misy aza ny trangany Ambalavelona amin'ny toeram-pampianarana iray.